Faly miaraba antsika rehetra tratran'izao andro manokana izao izay anarahantsika indray ity fandarana ity, ary mirary ianao ahita ny fitahian'Andriamanitra eo am-panarahana izao fandarana izao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra. Ny lohateny androany dia mpamonjy no teraka ho anao. Mpamonjy teraka ho anao. Ny zavatra ho jerentsika rem-pianoavana dia zavatra mitovy, dia ny fiandrasana an Jesosy Kristy voalohany sy ny fiandrasana azy faharoa. Araka ny hitantsika ao amin'ny soratra masina dia samy lazainy soratra masina avokoa na ny nahatongavan'i Jesosy voalohany na ny nahatongavany na ny mbola hiaviany fanondrony indray. Samy voambaran'ny soratra masina izany. Fa amin'ity anio ity dia ho jerentsika misimisy kokoa ny nahatongavany voalohany mba ahafantarantsika misintona lesona ho amin'ny fiandrasana azy amin'ny fiaviany fanondrony indray. Hitantsika ao amin'ny soratra masina fa miandry ny fiverenan'i Jesosy fanondrony isika. Andeha isika maka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:17. Jaona 3:17 ka ny andininy 7. Jaona 4:11 ka ny andininy 7. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Voalaza ny soratra masina fa mbola ho avy Jesosy. Tahaka izany koa tamin'ny fiaviany voalohany, efa nambara mialoha fa ho avy Jesosy tamin'izany fotoana izany, ary ho teraka ny mpamonjy. Zao no voasoratra ao amin'ny Isaia fa 7:11. Isaia 7 ka ny andininy 11. Zao no favaky ny teny. Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany atao hoe Immanuela, izany hoe amintsika Andriamanitra. Nampanantena Andriamanitra ary nilaza mialoha fa hiteraka zazalahy ny Virjiny, ary Immanuela no anarany, izany hoe amintsika Andriamanitra. Nampanantena Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa ho avy ny mpamonjy ary ho teraka avy amin'ny alalan'ny Virjina anankiray. Samy niandry ny rehetra. Ary tamin'izany fotoana izany dia ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna no namakafaka ny soratra masina sy ny faminaniana, ka fantatra izy ireo hatramin'ny toerana izay hahaterahan'ny mpamonjy. Ny nampalahelo anefa dia izao, rehefa tena tonga tokoa ny fotoana izay hahaterahan'ny mpamonjy, dia tsy nahafantatra ny fisian'izany toe-javatra izany izy ireo. Andeha jerentsika ao amin'ny soratra masina izay manambara izany. Jerentsika ao amin'ny Matthieu 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 2. Matthieu 2 ka ny andininy 1 ka hatramin'ny 2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehemany Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany antsinanana tonga tao Jerosalema ka nanao hoe, aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, fa nahita ny kitany teny antsinanana izahay, ka tonga mba hiakohoka eo anatrehany. Reto magy olon-kendry avy any antsinanana ireto izay nisehon'ny anjely hirak'Andriamanitra, satria raha ny fahitana azy zany ny tao Jerosalema, ny Jiosy, ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, dia efa tsy nahafantatra intsony. Fantatra izy ireo ny ambaran'ny soratra masina, niandry izy ireo ny amin'ny avian'ny mpamonjy, fa tsy niaina tamin'izany fiandrasana izany izy ireo. Hany ka ny olona izay fantatr'Andriamanitra fa vonona handray ny mpamonjy no nanehoan'Andriamanitra azy ireo tamin'ny alalan'ny anjely, dia notariany lalana izy ireo ka tonga tany Jerosalema. Ary ny mahagaga aza dia gaga ireto olon-kendry reto rehefa tonga tao Jerosalema, rehefa nanontany izy
fa hainy mpanorandalàna, hainy lohan'ny mpisorona mazava tsara ny toerana izay iterahan'ny mpamonjy, kanefa amin'ny andro izay nahaterahan'ny mpamonjy dia tsy fantatra izy ireo fa efa teraka ny mpamonjy. Eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 19 amin'ny Matio 2 no andeha vakiantsika. Dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalàna tamin'ny vahoaka izy, ka nanontany azy hoe: aiza moa no ahaterahan'i Kristy? Eo amin'ny 15. Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema no Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. 19. Ary ianao ry Betlehema ny tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivoan'ny anankiray ho mpanjaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Hain'ireto lohan'ny mpisorona sy mpanorandalàna ireto ny toerana izay ahaterahan'ny mpamonjy tamin'izany fotoana izany. Fantany ny faminaniana, fantany ny tenin'Andriamanitra, izy no nampianatra an'izany, ary ny vahoaka rehetra dia samy niandry, izy ireo koa dia niandry. Ny nampalahelo anefa, rehefa tena teraka ny mpamonjy dia tsy fantatra izy ireo zany. Tsy fantany akory, fa ireto olona manontany azy reto dia efa mahafantatra fa efa teraka ny mpamonjy, ary na ireo magy aza avy any atsinanana dia gaga nahita ny zareo manazava ny soratra masina, mahita ny zareo mitantara sy manambara ny faminaniana, kanefa tsy mahalala ny tena zava-misy marina. Zavatra mety hitranga koa zany amin'ny fiandrasantsika fanondrony an' Jesosy Kristy, fiandrasantsika ny fiverenan'ny fanondrony. Misy ireo olona izay manahaka an'ireto mpanorandalàna sy lohan'ny mpisorona ireto, mahafantatra, manazava ny soratra masina, ary miandry izany fiverena ny tombo izany. Saingy indrisy fa rehefa tena ho avy ny tompo dia tsy hanana tombontsoa amin'izany izy ireo. Ry havana malala, aoka tsy ho tahaka ny Israely fahizay, aoka tsy ho tahaka ny lohan'ny mpisorona, aoka tsy tahaka ny mpanorandalàna, mahafantatra ny soratra masina, mahalala ny tenina mpanantenan'Andriamanitra fa ho avy ny mpamonjy, ary niandry an'izany mpamonjy izany, saingy tsy tao anatin'izy ireo ny fahavononana hiaina ny fandraisana an'izany mpamonjy izany. Amin'izao fiandrasana ny fiaviany fanondrony izao indray dia miantso antsika Andriamanitra fa tsy maintsy ho tanteraka tahaka ny nahataterahan'ny filazana fa ho avy izy tamin'ny voalohany no ahatanterahany izany. Koa aoka isika hanana fanantenana. Zao no voasoratra ao amin'ny Nomeria 7:7. Nomeria 7:7. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka haneniny, moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Zay rehetra nambaran'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Zay fikasany dia tsy maintsy ho toviny izany. Mbola ho avy ny tompo, miandry azy isika. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe, raha miandry azy ianao, vonona ve ianao rehefa tonga izy? Tahaka ny reto mpisorona sy reto mpanorandalàna sy ny vahoaka an'Israely tamin'izany fotoana, so andao lahy, anarana fotsiny ihany no entina hoe niandry an'i Kristy, fa efa vonona handray ny tombontsoa sy ny fitahiana avy amin'izany ve isika? Zao no ambaran'ny apôstôly Petera. Apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany 4:7. Petera voalohany 4:7 ka 7. Fa atonitra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Ry havana malala, efa noavy Jesosy Kristy tamin'ny fiaviany voalohany. Ireo niandry tamin'izany fotoana izany dia tsy nahafantatra ary tsy nahazo tombontsoa tamin'izany fisehoan'ny mpamonjy izany. Mbola ho avy fanondrony indray izy.
miandry azy isika, miandry azy zaho sy ianao. Ary maro amin'ireo kristianina no manantena izany. Fanontaniana mipetraka dia izao: vonona ho amin'izany vanim-potoana izany ve isika? Vonona ho amin'izany fandraisana izany ve isika? Miantso antsika ny soratra masina, miantso antsika ny apôstôly Petera, mahonona tena. Aza variana amin'izao fiainana izao, fa mahonona tena ho amin'ny fivavahana eo am-piandrasana ny Tompo. Ny Tompo any ahitay antsika, ka raha ho avy izy dia mba hahita finoana ty anatintsika, tsy ho tahaka ny nahatongavany tamin'izany fotoana izany, fa mba hahita finoana ao anatiko sy ao anatinao. Ho amintsika rehetra ny fiadanany Tompo. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria notahinao, nomenao lesona tamin'ny alalan'ireo tantara izay voasoratra tao amin'ny soratra masina, fananao atsirambina tamin'ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy voalohany ireo olona tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny dia amin'ny andronay indray no niandrasana ny fiverenan'ny fanondrona. Ampio zahay mba tsy ho tahaka azy ireo, fa mba hiaina ny teny fikasanao, ho vonona mandrakariva amin'ny fiaviany sy ny fiandrasana azy. Ka raha ho tampoka azy zany andro izany, dia mba ho isany handray tombontsoa, ho isany handray fitahiana avy amin'izany izay rehetra. Ho aminay rehetra ny fiadananao sy ny fahasoavanao, ny famondramponao ary ny fanahinao masina dia ampitombo ny finoana iatrany, hanananay faharetana hatramin'ny farany. Ka raha ho avy Jesosy Kristy dia mba ho isan'ny ahita finoana ty anatinay. Ho anao rery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia izay indray no fotoanantsika tamin'ity androany ity, mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka velomatoa.